Faly miarabantsika rehetra tokantrano indray ny tenako a ny ambasadran'ny Joshua no miarabantsika rehetra mampandroso an'izao fampianarana izao indray. Anio antsika dia anaraka ny lalana voalohany amin'ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe tsy natao ho an'ny efa-firenena ny didifolo sy ny lalàna Mose zany, tsy natao ny efa-firenena. Izay no iarahantsika eto indray androany a. Lalana voalohany ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity izay mitondra ny lohateny hoe tsy natao any efa-firenena ny didifolo dia ny mazava azy fahalalany Mosesy koa anatin'izay. Manina moa zany ny lohateny ny tandemena avy hatrany tsy natao any efa-firenena satria tena misy lalàna mihitsy milaza fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izany didifolo sy lalàna Mose zany. Reo vakitsika avy hatrany hoe ny antony tonga ny ambasadran'ny Joshua zay adiany tena izay dia vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny voasoratra ao anatin'ny Sefer Torah moa zany ho an'ny Jiosy ary ny Baiboly raha amintsika hafa-firenena. Dia vakitsika eo amin'ny Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo eto milaza hoe natokana ho an'ny zanak'Israely lay fanekena zany. Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo andin'ny fahasivy ambin'ny folo toko fahasivy ambin'ny folo zafady na fa diso kely izy ie leo vakitsika toko fahasivy ambin'ny folo dia andin'ny fahatelo vakitsika avy hatrany. Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avà tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary ny nampahakanesako anareo aty amiko. Andin'ny fahadimy ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny fihena rehetra ianareo fa ny tany rehetra. Io tenin'Andriamanitra io zany dia milaza mihitsy ny mazava be raha vetsika io hoe ho lazaina ho amin'ny zanak'Israely ny fanekena. Eto moa zany amin'ny andin'ny fahadimy hoe raha hitandrina ny fanekeko ianareo, io asiko tsipika io izy io, raha hitandrina ny fanekeko ianareo e zany izy zany hoe misy fanekena zany men'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely natokana ho anazy rery. Dia io fanekena io tsyna fa ny didifolo izy io raha vaketsika kely arikatra amin'ny andin'ny fahatelo. Ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra dia niantso azy avà tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Izany hoe ity fanekena ity zany dia natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany sy ho amin'ny tanàna Jakoba. Zany hoe tsy tafiditra ato mihitsy zany ny malagasy ny frantsay ny anglisy ny amerikanina ny sinoa ny afrikanina rehetrarehetra na ny japonais na iza n'iza tsy misy tafiditra ao mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Zay zany ny zatra voalaza araka ny soratra masina io. Dia tiako zany ny manidy aminareo zany hoe diso daholo zany nareo zay nitandrina ny didifolo sy lalàna Mose ho anareo malagasy na frantsay na anglisy efa nandika lalàna nareo, efa nandika lalàna satria hozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy azo anampiana io teny io tsy azo any esorana. Eo vaketsika zay teny zay hoe rehefa natokana ho an'ny zanak'Israely io zany dia tsy azo anampiana ary tsy azo any esorana. Deutéronomia vaketsika indray Deutéronomia toko faefatra dia vakitsika ho voninahitra Joshua ny ten'Andriamanitra amin'ny andin'ny faharoa. Deutéronomia 4:2 vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo. Io zany le didin'Andriamanitra nomena teo hoe natokana ho an'ny zanak'Israely dia tsy azo no anampiana ka hoe ny amerikana no hitandrina an'io koa na hoe ny frantsay no hitandrina an'io koa na ny anglisy no hitandrina an'io koa na ny sinoa no hitandrina an'io fa tena voarara mihitsy zany aza ampianareo io teny koa izy ny ten'Andriamanitra dia aza ny esorana fatandreo fahadidiny avandriamanitra nareo zay andidiko anareo io. Zany hoe rehefa ny teny izy hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana dia tsy azo tandremana io didifolo sy lalàna Mose afa-tsy ho an'ny Israeliana rery ihany. Ka raha vao ny malagasy zany no mitandrina io na ny frantsay ny anglisy na ny afrikanina na ny japonais na ny sinoa sy ny maro samihafa dia efa nandika lalàna ianao zany. Ary ny mpandika lalàna dia trany dia mazava be ny tenin'Andriamanitra fa ho atsipy any amin'ny elo. Ho aseho le tena mpandika lalàna zay ho levony Joshua tompo amin'ny fofona ny vavany. Tesaliana faharoa
toko faharoa satria mandika lalàna ianaoko. Tesony ana faharoa vakitsika ny toko faharoa. Tesony ana faharoa toko faharoa andininy noko andininy fahafito ka hatrany amin'ny fahafolo vakitsika voninahitra dada Evasy ozy koa ho an'ireo mandika lalàna zany. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia tsy fankatoavan-dalàna ka reto hoe tsy mankatao lalàna dia mandika lalàna zany. Zany hoe manohitra ny lalàna. Ohatra efa natokana ho any zanak'isy ireny nefany a ianao malagasy no mitandrina an'io efa fandikan-dalàna zany. Natokana ho an'ny zanak'isy ireny a nefa ianao frantsay no mitandrina an'io efa mandika lalàna zany. Efa natokana ho any zanak'isy ireny a nefa ianao anglisy no mitandrina an'io mandika lalàna ianao dikan'izany. Efa natokana ho an'ny zanak'isy ireny a nefa ianao amerikana no mitandrina an'io mandika lalàna zany. Zay le hoe zava-miafina dia tsy fankatoavan-dalàna. Zay fiarahantsika mahita zao le zava-miafina. Kanefa mandra-panetra ny amin'ny sakana ankehitriny ihany. Andiny fahavalo. Ary dia asio ary le tena mpandika lalàna dia anareo zay efa teneniko natokana ho any zanak'isy ireny io e. Ary reto mpandika lalàna reto izy teny Andriamanitra dia ho levoniny eo soatompo amin'ny fofonainy vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Zay. Zany hoe reto mpandika lalàna reto zany dia ho levon'Andriamanitra zany. Ho vonono le tena Andriamanitra marina miteny hoe natokana ho any zanak'isy irery io a. Fa tsy natokana ho anao afrikanina, na ianao amerikanina, na ianao sinoa, na ianao frantsay, na ianao japonais. Mazava angamba zay. Dia vakitsika eny andininy ny fiavin'le iny reto mpandika lalàna reto zany a dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra. Zany hoe reto mpandika lalàna reto ohatra hoe frantsay mitandrina didifolo, na amerikana mitandrina didifolo, na afrikana mitandrina didifolo, na sinoa mitandrina didifolo ohatra zany a dia mpanao fagagana ireo miasa araka ny Satana ireo. Izy io ary tena manao fagagana mandainga io izy ny tena Andriamanitra. Ary andin'ny fahafolo dia zao a ary famitana momba ny tsy famarina ho an'izay ho very. Any olona voafitaka daholo zany no mandeha amin'ny lalana mitandrina didifolo iny. Ho an'izay ho very satria tsy mandray ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana ny famarinana zay namonjena azy. Tsy mety mandray le teny marina ianao. Ka izay no tonga namiteny aminareo mihitsy hoe jereo tsara le famarinana tandremo mandeha mankalalatsa izy a miverena mankany amin'ny Andriamanitra marina miteny hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena na ny amerikanina sy ny frantsay, ny sinoa sy ny anglisy hatrany amin'ny afrikana tsy natokana ho an'izany ny didifosy lana mose fa natokana ho any zanak'isy irery ihany. Ho amafisina indray izy tia iten'Andriamanitra ty zany satria avy eo ma misy mpanao gazety moa miaraka amiketo ametraka fanontena ry avy eo enao miara-pampeno rova fa mbola hijerendretsika ny ten'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hoe tsy natao any hafa firena mihitsy io a. Dia araka amin'ny bokyny arikatra amin'ny Salamo 147 a, Salamo 147 a 19-20. Ianreo no vakitsika zany eto Salamo 147 a dia ny 19 sy ny 20 zany vakitsika ho voninahitra dada Evasy eo soa. Salamo 147 19-20. Ianao nke ty teny ty hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nena toy izany tamin'izay firena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatra ireny. Dia moa zany dia fampipetraka moa zany ny toko sy andiny a manamarina mihitsy ny hoe tsy natao an'ny hafa firenena mihitsy ny didifosy lana Mose fa natokana ho any zanak'isy irery ihany. Tsy nanao an'izany tamin'ny hafa firenena io Andriamanitra io a ary ny tena marina dia tsy fantatry ny hafa firenena io fa ny tena petraka nefany a izao tontolo zao hoe mitandrina didifosy sa tsy mitandrina dia mitandrina. Izao tontolo zao ve zany mpandika lalàna noho zany hevitra zany a mandika lalàna. Aiza zany zao tontolo zao ny dikan'izany izay mitandrina didifosy lana Mose nefa tsy natokana ho anazy io a valiny rehefa mpandika lalàna dia ho atsipon'Andriamanitra any amin'ny elo. Satria le mpandika lalàna ny bokyny iza moa bokyny Tesonianina teo dia ho levonin'Andriamanitra. Ary ny mpanao ratsy dia tsy mahazo miditra any amin'ny lanitry ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahazo mankany amin'ny lanitry zany reo. Efa miko avy hatrany moa zany ny valin'izay ohatsika rehetra reo hoe Koritianina voalohany a toko fahenina andin'ny fahasivy akeo tsika kely ankehitriny teny ty a fanampin'le teo Koritianina voalohany toko fahenina andin'ny fahasivy a ho vakitsika ho voninahitra dada Evasy eo soa. Izao ny voalaza ato. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina ka ny olona tsy marina zany mpanota le mpandika lalàna zany satria ota ny fandikana lalàna rehetrarehetra zany. Moa tsy fantatrareo fa
ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, zany ny olona tsy marina mpanota zany dia tsy mahazo mihitsy any amin'ny lanitrinandra ny dikan'izay. Aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavady loha sy ny sodomita zay, sy ny mpangalatra sy ny mperina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra onyreo dia aza fitana. Zany hoe tsy tokony aza mety ho fitana ntsony ianao zay mandray fa ny olona mpanao ratsy dia tena tsy mahazo mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra, dia ny mpandika lalàna zany. Satria ny atao hoe mpanota dia mpandika lalàna ny dikan'izay, ka le mpandika lalàna mihitsy ny atao hoe mpanao ratsy zany. Ka rehefa tsy tianao zany no very ho an'ny farihy mirehitra afo dia aza mandika lalàna intsony. Zany hoe aza mitandrina didy fosalana Mose intsony fa natokana ho an'zanak'Israely io. Zay zany fa dia miraso antsika samy tenao soa fa mifarana teo ny fampianarana avy aty amin'ny ziady mikasika ny teny hoe tsy natao any efa-firenany didy folo zany metsika ny mpanao gazety am'zay fa te ametaka fanontaniana ny mpanao gazety amin'izao fotoana zao somary nanova fihetsika ina ndraiky fihetsika ity satria mba hatonga le fampianarana ho aingina hipakany amintsika dia natao an'izao izy mba hoeniny zao tontolo zao hoeniny malagasy hoeniny afa-firena rehetra hoe aza mandeha makany amin'ozay intsony fa miverena am'zay makany amin'ny marina. De menanao am'izay ny fanontaniana rova miarabanao aloha ho an'ny mpiainotsika zany ianao miaraba voaloha teny miarabany ambasador François Ziady ary miarabantsika rehetrarehetra mpiaino any atokantrano any sy mpijery izao radio télévision HFF izao. Mazava tsara ambasadeur le hoe ninona ny antony fa maninona tsy maintsy hoe natao an'ny zanak'Israely rery ihany zany le didy folo fa fanontaniana mipetraka hoe ahoana indray zany mahakasika an'le voalaza ao amin'ny baiboly zay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby dimapolo andiny fahaenina sy ny fafito, zany hoe zay milaza hoe ny hafa-firenena mitandrina ny sabata kanefa ny ianao ny teny teo hoe tsy natao an'ny hafa-firenena io didy folo sy ny lalàna Mose io. Manahoana indray mahakasika an'izay ambasador Mose? Io tenin'Andriamanitra io indray dia tsotra be ny valiny misy hafa-firenena efa niaraka tamin'ny zanak'Israely dia mbola mafiso kely ny lalàna ary mikasika ny am'izay fa tsy maintsy ampiana kely le lalàna zany. Voalaza mantsy eo bokyny Deutéronomia rova fa any Israely irery ihany ny azo tandremana dia tsy azo entina aty Madagasikara. Deutéronomia toko fahaenina andiny voalohany vakitsika zany dia zao ny voalaza ao. Ary izao ny lalàna dia nididy sy mifitsipika izay nasainy avandriamanitra reo ampianaranareo mba harainareo any amin'ny tany zay alenareo olovana. Zany hoe ty didy folo sy lalàna Mose ty zany dia arahina sy ampianarina any amin'ny tany zay alen'ny zanak'Israely olovany. Ka ny tany natao olovany zanak'Israely dia any Israely irery ihany, any tany Kanana zany. Zany hoe tsy azo entina aty Madagasikara na ny France na ny Angleterre na ny Amerika na ny Chine tsy azo atao mihitsy ny mitondra an'io any. Dia io le tenin'Andriamanitra hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesoana le Deutéronomia toko faefatra andin'ny faharoa teo. Zany dia tratran'iny teny zany hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesoana, zany hoe any Israely irery ihany izy zany no azo tandremana. Zay ny voalazany soratra masina. Vakitsika ange ty teny ty rova aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza anesoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitrinareo zay andidiko anareo. Tsy azo ampiana zany zay teny zay hoe ao Israely irery ihany iny azo tandremana ary tsy azo anesoana koa zay teny zay hoe ao Israely irery ihany iny azo tandremana. Zany hoe tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Fransa ka hoe ho arahana sy ho tandremana any fa hatrany dia fandikan-dalàna ary ny mpandika lalàna dia ho levon'ny ao soatompo amin'ny fofona ilivavany. Ka rehefa tsy teo ho levon'Andriamanitra zany aza mitandrina io didy folo intsony. Ary rehefa tsy tandrina an'io zany manarany zao tenin'Andriamanitra ampianarika zao. Manarany ambasadeur François Ziady zao mampianatra anao zao satria Ziady arery ihany nampianatra anao zany hoe aza mampitondra aza mitandrina io didy folo io fa tsy mety aminao io, maty any amin'ny elo amin'io ianao. Zay le zay voalohany rova. Faharoa apetsika indray ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo satria araka ny fantainao zany dia mamoaka toko sy andiny indray dia mbola manamafy an'izao ihany ty toko sy andiny ty hoe ary zao ny didy sy ny fitsipika, ary zao ny didy sy mitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany zay omeny avandriamanitra ny razanao anao kolovana amin'ny andro rehetra iainanao eto ambonin'ny tany. Zay ny didy sy fitsipika io izy dia ho tandremanareo ary arahanareo any amin'ny tany zay omeny avandriamanitra ny razanareo olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany.
zany hoe amin'ny andro ianina zanak'israely eto ambony tany zany a dia any Israely rery ihany azo hitandremana io didy fosilana mosy io fa tsy azo entina mihitsy aty Madagasikara na ny Fransa na ny La Réunion na ny Chine na ny Canada na ny Amerika dia non zany tsy azo entina any amin'izany toerana zany fahalalana io dia ozy ianao hoe maninona zany ny ten'Andriamanitra ny tenin'izay aloha vaketsika ilay ten'Andriamanitra ny menao teo a Isaia metsika ilay toko sy andininy vakinao teo zany a Isaia toko fahaenina amin'ny dimapolo a dia miara mijery tokoa ilay mpiaina dia andiny manoko andininy fahaenina hatramin'ny fafito eo zany dia zao tokoa ny vakiny ary ny hafa firenena zay efa manaiky ho any avà mba hanompo azy sy ho tiany anarany avà mba ho mpanompony dia zay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao zotsy masina sady mitana ny fanekeko eto koa zany dia sady mitazona ny fanekena ny vanina izy a le nyresantsika izy a dia didy folo salana mosesa ary mitandrina ny sabata dia zao dia hoentiko ho any an-tendrombohitry masina ka mifalika ao an-tranoko fivavahana ary ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra latradra dia ankasitrany eo ambon'ny alitarako fa ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra zany hoe ny fantenapetraka tokoa zany rova zany dia zao hoe misy tenin'Andriamanitra tokoa ty hoe ary toatra misy hoe raha mitandrina sabata izy dia amin'ny andininy fahenina ary mitandrina ny fanekena toatrany hoe mitandrina sabata tokoa nge zany afefegena dia ny lalàna rova tadidio tsara fa hoe tsy azo anampena tsy azo anasorana tsy azo entina ty Madagasikara na ny Fransa na ny La Réunion na ny Amerika na ny Fransa na ny Chine fa voarara lalàna ary natokana ho any zanak'Israely fa maninona zany ny tafiditra ny afafireneto a izy reto afafirenena reto a dia reo le voalazany ten'Andriamanitra hoe le niara nyvoaka taminazy avy any Egypta dia nasena ny fora dia afaka mitandrina an'io izy a fa any Israely izy rehefa avy eo no mipetraka reo ihany no afaka manao an'izay zany hoe tsy maintsy any Israely reo rery nazo an'izay teny zay donko afaka tsikely ty izy tova rova araka ny bokyny Exodosy toko fa olojerefatsika kely io fa Exodosy toko faharoa ambin'ny folo vakitsika ao amin'ny andininy fahafilingany ao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo vakitsika rova zany rehefa avy eo no a dia manomboka amin'ny andininy hoe mitandrina ny pasika moa zareo tamin'izay fotoana somary zay avake ny vahiny raha misy mpivahiny izay andininy fahavalo amby efapolo ny vakitsika rova Exodosy 12 a dia tsy maintsy alefantsika ato moa izy zany mba jerevan'io le Exodosy 12 a andiny fafio moa ny teneko teo 48 a donc 48 a jusqu'à hatrany amin'ny amarantsika anazy ihany ity le nyresana tamin'io Exodosy 12 48 ka hatrany amin'ny farany zany ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny pasika ny ava ka le pasika moa efa lalanany zanak'Israely io dia aoko hoforanina ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatony hitandrina izany ka ho taka ny tompo tany ihany izy zany hoe le zareo vahiny araka tamin'ny zanak'Israely ihany a io ny tenenina io ka ho taka ny tompo tany ihany izy fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihena izany lalàna iray ihany na ho amin'ny tompo tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo ka ireto vahiny reto zany a lay nitoetra atao amin'ny zanak'Israely ray niarany voaka taminy tany Egypta zany eo afaka itsika indray zay teny zay hoe nivoaka somary gaga reo hoe atao misy mampiasa boby baiboly indraindray dia ka tsy maintsy mampiasa satria ao amin'ny andininy fafiro moa izy iny le misy an'le hoe misy vahiny araka taminy zay ao amin'ny Exodosy 12 a 37 ny vakitsika rova Exodosy 12 37 ny vakitsika dia 38 indray zany Exodosy 12 a tsy maintsy manao mémoire kelikely amin'le baiboly satria ty moa zany ny application dia tsy de ho ary fantatra le aninato zay Exodosy 12 37 ary ny 38 ary ny ainga atao Ramesesa ny zanak'Israely ka nakany Sokota
dia lehilahy mahalilana tokony enetsy afa-tsy ny zaza-mambehivavy. Ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niaraka niakatra taminy, ary ondry amanosy dia ondry amanosy sy omby dia fananana be indrindra. Io zany le hoe nisy hafa firenena niaraka taminy ary ho an'i Israel ireo rerianina azo an'io teny io rova hoe raha misy hafa firenena ireo lay mipetraka ao Israel, fa tsy azo ny hafa firenena mihitsy ohatra ny Amerikanina na Frantsay na Anglisy na Sinoa na Japonais na Koreanina atao mihitsy na ny Afrikana ny mitandrina an'io ao amin'ny tany, fa any Israel reriany no azo hitandremana io zay ny valin'izay fantenana zay rova. Tsy haiko na mahavatsy raha fantenao na tsy. Ya zany hoe le Israel le hafa firenena resahana eto zany hafa firenena mipetraka any Israel zany le hafa mipetraka any Israel dia ary niara-nivoaka tamin'ny zanak'Israely hoe avy any Egypte zay. Ary ny zava-misy nge ova mbola misy toy nge teny io fa nefa ny olona tsy misy mety manao an'io zay ny prov fa tsy izy io zatra ataon'ny olo io, satria raha vaketsika iny isy atoko fahenina amin'ny 50 dia tokony mitondra fanatitra le olona am'izao tsika miteny zao tena marina le ataony zany. Nefa tsika mahita tsara fa tsisy manao an'izany zao nge vaketsika le siasaka ny tsisy. Ary ny hafa firenena zay faminaiko any ava mba hanompo azy sy ho tiany ianarany ava mba ho mpanompony de zay rehetra mitandrina sabata ka tsy manao zao tsy masina sady mitandrina fanekeko dia hoentiko any tendrombohitra masina ka eto amin'ny ohatra ny hoe any Amerika tsy misy tendrombohitra masina, any France tsy misy tendrombohitra masina, any Chine tsy misy tendrombohitra masina, any Angletera tsy misy tendrombohitra masina, eto Madagasikara tsy misy tendrombohitra masina, any amin'ny faritra Afrika tsy misy tendrombohitra masina, fa ny tendrombohitra masina ny tenen'ny sotra masina any Israel eo amin'ny tendrombohitra misy ny tempolin'ny Jerosalema ankehitriny eo raha hoe tendrombohitra masina zany. Kanefa tsy misy an'izany ety, maninona zany io tsy tanterahan'ny olona zay milaza fa mitandrina didy folo fa tokony makany Israel daholo nge dia mivavaka any isaky ny sabaty. Izy zao nanao an'izany tanao fa tsy mety any satria ny lalàna dia hoe maka ao tendrombohitra masina dia amifaliaka ao an-tranoko fivavahana, tsy maintsy makany Israel dikan'izay ary isaky ny sabaty. Maninona zany le olona tsy nanao an'izay, dika zany fa tsy marina io sary io fa famitahana olona satria tsy natao le izy. Ny fanatitra odorana sy ny fanatitra lafatra alatsatra dia nkasitrany eo ambonin'ny alitarako fa nitranoka toetra ny fivavahana. Aiza zany zay olona no manao fanatitra zao tsika miteny zao, tsy misy manao fanatitra tsony nge zao raha ny hafa firenena aiza misy hafa firenena namono omby dia namono ondry, ny manao an'izany zao dia ny mpanompo sampy sisany manao an'izany. Fa raha ilo zay milaza fa mivavaka ane ka mampiasa baiboly tsisy manao an'izany aiza zany io tenin'Andriamanitra io. Zany no profo fa mandika lalàna daholo. Ny ity teny ty raha tsy arahana manaprofo fa fandikan-dalàna zany, ary zay no profo fa tsy natao amin'ny hafa firenena didy fosy lanamosi io zany hoe tsy natokana ho an'ny étranger. Ary ny atao étranger tolo rova dia ireo zay étranger amin'ny Israel, fa ny tompo tany zany sao dia Israel, ireo ihany no mena anazy fa ny hafa firenena zany dia tsy natao anazy io. Mazava ve zay rova? ya mazava tsara zay ambassadeur Neo. Mazava ve rehefa nazavako ary mazava amin'le fanontanianao ve? Mazava tsara ambassadeur Neo sa tena mazava le izy miampy le hoe makasika le tendrombohitra masina sy le fanatitra teo moa vao mahay nazava le izy. Fanontaniana manitikitika ambassadeur Neo sa ao anatin'izay ihany koa makasika an'izay didy folo zay ihany hoe taony didy folo foana matetika amin'ny voateny manao ahoana no makasika ny lalàna mose raha ihany ve ireo didy folo sy ny lalàna mose reo sa hoe samy hafa fa ohatrany hoe rehefa tononona le izy didy folo dia lalàna mose ohatrany hoe samy hafa raha mifahenona anazy manao ahoana indray makasika an'izay raha ihany ve reo sa hoe samy hafa tokoa. Le didy folo moa zany no tena mahazatra ny olona satria iny koa ny lehibe indrindra araky ny fieretany olona anazy, fa ny tena marina tsy ny didy folo lehibe fa iny no nomena ny olona moa ny teny izy tamin'ny voalohany dia noho ny amin'le fahatahoran'le olona dia tsy nitohizana intsony le famakiana an'le faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo jusk'hatrany amin'ny telo ambin'ny folo sy eninjato satria 613 nisan'io loa io fa noho ny amin'le fahatahoran'le olona na tonga anazy tsy namaky an'izay rova zany hoe nangovotra ny olona renan'io teny io dia tsy navela tsy nitohizana intsony le famakiana. Fa raha jerevantsika soratra masina dia ao anatin'ny boky iray daholo hoe rova azonao boky iray daholo ny misy an'io araka ny voalaza ry am'mpanjaka voalohany toko faharoa dia ny andinin'ny fahatelo aketsika zany hitanao tsara fa raha ihany ireo terme reo raha miteny hoe didy folo dia lalàna mose ihany zany, ary raha miteny tsika hoe lalàna mose dia didy folo ihany zany satria ao anaty boky iray ihany no nanaovana an'io. Ary nandatsana ranomby io boky io dia tsy azo anam-pina tsy azo anesoana satria tao anatin'le boky no nandatsana le ranomby donc avakitsika izy mpanjaka voalohany toko faharoa andiny fahatelo atandremo zay nasainy avahandriamanitra ho tandremana andehananao amin'ny lalàny iny dia andehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny ny didiny sy ny fitsipiny
ary ny teny vavolombelona eto zany de hoe tandremony ny didy folo sy lalàna Mose zany moa tena tikeny teny io araka ny voasoatra ao amin'ny lalàny Mose mba ataonao lavorary avokoa zay rehetra ataonao sy zay rehetra leanao zany hoe ny lalàna Mose sy ny didy folo zany de mitambatra io dikan'izay ary io rova lay nandatsana ranomby tarikatra amin'ny Exodus 24 de soratany Mose daholo lay ino lay didy folo sy lalàna Mose de nandatsana ranomby izy tam'izay avy itsika ny Exodus 24 ty de manomboka amin'ny andininy sivotry rehefa atsika de izy manomboka zany ao amin'ny andininy faevatra zany hoe rehefa ntantaran'le didy zany Andriamanitra Yahva tamin'ny Mose de nisoratan Mose daholo le izy ary tao anatin'izany didy folo didy varaiky ambin'ny folo hatrany amin'ny didy sy voasoratra tao zany na 20 fa 30 ao daholo ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony Yahva de ny fomaraina koa ka nanorina altara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 20 araka ny fireneny Israely 20 ary ny zatovo io zany izy hoe nisoratany daholo ny ina moa ny soratra rehetra zay ny teny rehetra zay nataony Yahva de nisoratany Mose daholo any ao anatin'ity boky ity boky misy soratany io ao anatin'io boky io daholo zany lalàna Mose sy ny didy folo ao anatin'io daholo zany de ny teny vavolombelona moa reto hoe didy folo zany dia ny fomaraina koa ka nanolo tendrombohitra teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 20 araka ny fireny tena ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony Yahva de ny fomaraina koa ka nanorina altara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 20 araka ny fireny Israely 20 ary ny zatovo tamin'ny zanak'Israely ny rahiny de nitondra fanatitra dogany ireo ka namony vatotrombo-lato fanatim-pihavana ho any Yahva de nalainy Mose ny antsasaky ny raha ka nataony tao anaty lovia ary ny antsasaky ny raha kosa natompony teo amin'ny altara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona ary hoy ny olona zay rehetra no lazainy Yahva dia ataonay ho siokenay de nalainy Mose ny raha ka natompony tamin'ny olona de hoy izy ino ny raha ny fanekena zay nataony Yahva taminareo tamin'izany teny rehetra zany any hoe naka raha zany Mose tamin'ireo vonovono teo de nafafafiny tamin'ny olona le raha de avy eo ny raha iny le boky nosoratana satria le boky io nosoratana io de zay le hoe nalainy Mose ny raha ka natompony tamin'ny olona de ilo izy ny amin'ny rahany zay fanekena nataony Yahva taminareo zay de ery ambondria aiza moa le teo de naka boky ny fanekena izy ao amin'ny andininy fahenina nalainy Mose ny antsasaky ny raha ka nataony tao anaty lovia ary ny antsasaky ny raha kosa natompony teo amin'ny altara de naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona de nivakiny zany le boky zany le misy an'le didy fosy lalàna Mose de hoy ny olona zay rehetra no lazainy Yahva zany hoe zay lazainy Yahva tao anatin'io boky io zany ka nisoratany Mose de ho ataony avokoa de ho ekenay de nalainy Mose ary ny raha ka natompony tamin'ny olona de hoy izy hoe ino ny raha ny fanekena zay nataony Yahva tanjony amin'izany teny rehetra zany hoe lay fanekena zany ny voasoratra teo de natsipony olony natsipony nafafy ny Yehosoa tamin'ny olona am'izay zany ny raha ho mariky Mose tamin'ny olona ny raha ho mariky ny hoe vita le fanekena io ny teny de manao fanekena nareo de zay ny dikan'iny raha nafafy iny zany fanekena fa manaiky an'io teny io ao anatin'io boky io ny zanak'Israely de manaiky an'io koa Andriamanitra ny hoe fifanarana ny fanaovana zany de zay le hoe le voasoratra tao anatin'io boky io zany zay nandatsahana raha tamin'ny olona ho mariky ny fifanekany fanaovana dia ny didy folo sy lalàna Mose satria ny araha soratana tao anatin'io boky io fa tsy azo sarana zany ny didy folo amin'ny lalàna Mose ary tsy azo sarana amin'ny lalàna Mose koa ny didy folo fa boky ray ihany misy an'io porofon'izany ao amaritsika farany ny mpanjaka fafilo izy ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo de andininy fafilo moa izy iny satria rehefa kely mpanjaka faharoa tsy da titiko izy teo toko faharoa amby roapolo de andininy faraiky ambin'ny folo aloha tsy maintsy repéry atsika tsara satria any amin'ny baiboly izy ny malaky fa de mo application de tsy maintsy mamerina kely foana tsika mijery ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ny boky ny lalàna de nandritra ny fitafiana izy eto zany rova dia zany hoe nisy resaka boky ny lalàna zany io le sorata Mose io de iny no anatin'io boky ny lalàna io de amin'ny andininy fafiriny eny jerevantsika mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo zany hoe no vaketsika mpanjaka faharoa
ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo eny vakitsika dia amin'ny andininy fa eo alolokely eo andininy fa firy zany leo vakitsika natrany amin'ny andininy voalohany ary nanyrany mpanjaka ka dia vory tany amin'ny olona tany amin'ny olony joda ka dia vory tany aminy ny olony joda Jerosalema rehetra dia niakatra ao an-tranony avary ny mpanjaka ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra na nykeliny na lehibe toy atsika ary novakiny teo anatreny ary ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena izay hita tao amin'ny tranony ava izany hoe misy ty boky ny fanekena araka ny voalaza eto zany araka ny izay voalaza manoko andininy voalohany teo zay ka hatramin'ny faharoa dia ny fahatelo ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatreny ava hanaraka azy amin'inony sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra akato ny tenyny fanekena sy izay voasoratra ankato izy teo ankato ny teny rehetra sy izay voasoratra anatin'izany boky zany zay zany hoe eto zany rova dia mazava-be mihitsiny fa ilay voasoratra anatin'ny boky zany anatin'ny fahatelo dia ny didy folo sy lalana Mose zao nge vatsika ny andiny fahatelo ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatreny ava sy naraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelona io le didy folo ary ny didiny de le lalàna Mose amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra hankato ny tenyny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky zany zay zany hoe ao anatin'ny boky io zany a dia lalàna Mose sy ny didy folo na hoe ny didy folo sy lalàna Mose anankiray ihany zany niaraka nandatsahana raha io dia tsy azo sarahana fa iray raha vao ny tena hoe didy folo a dia manaraka lalàna Mose 613 nisan'le loi ary ao amin'ny tena hoe lalàna Mose a dia manaraka ny koa zay ny didy folo 613 nisan'ny loi no zany zany a tsy azo sarahana ny didy folo sy lalàna Mose mazava zay ho antsika manao mpanao gazety anao sy ho an'le olona miaino rehetra ia mazava zay teny zay mazava tsara zay ambasador Nesoi zany hoe tsy misaraka zany reo fa raha ihany reo a tambatra ao anatina fanekena anankiray ny didy folo sy ny lalàna Mose fa noho natonga anazy folo zany boky anankiray boky anankiray fa noho natonga anazy ary ny boky iny mihitsy nandatsahana raha miaraka amin'le vahoaka le boky iny mihitsy nandatsahana raha dia mitambatra ao a ny didy folo sy lalàna Mose fa natonga le izy lasa nisy hoe didy folo fotsiny no nitahotra ilay zanak'Israely tamin'ny fanononan'Andriamanitra anazy dia tsy zaka ilay zanak'Israely izy dia tsy nitoitro ny faraka zay mihitsy leo ka mavakitsika zay rova eny toko hoe dia natahotra ny zanak'Israely dia tsy nety nitoizana intsony le teny ao amin'ny boky ny Exodosy toko faharoapolo mantsy ny teny atantsika an'izay teny zay leo ka ma tena somary vakina kely Exodosy toko faharoapolo mavakitsika manoko andininy valo ambin'ny folo ny vakitsika Exodosy 20:18 anamarinako azay teny hoe teo zany natonga n'io teny io a nijanona Exodosy toko faharoapolo manoko andininy valo ambin'ny folo satria natahotra ny olona dia tsy navelan'ny teny intsony izy zay nanoko andininy valo ambin'ny folo ary ny vakitsika ary ny olona rehetra raha nandreny kotrokorana sy ny feony anjomara sy ary nahitany ela tsy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary noho nahita zany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra teny andiny fahasivy folo dia hoy izy tamin'ny Mose aoka ianao ihany no hiteny aminay dia mihaino izay fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa andreo maty izay zay le izy zany dia nanomboka teo zany a dia tsy nitointsony le teny fa nijanona dia zay na tonga Mose niakatra anankeny tendrombohitra am'izay dia nomena anazy amin'izay nitoy n'le teny voatery niakatra tena tendrombohitra zany Mose nandray ny teny faraiky ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo fa teny tokony hitoy ihany io fa noho ny amin'le tahotra anazy an'zareo dia voatery najanona teo amin'ny fahafolo zay ny marina fa tokony hitoy lavabe io a fa zay ny antony hoe no natonga n'le tahotra dia najanona le izy dia donge vakitsika nitoy ny andininy faharoapolo dia hoy Mose tamin'ny olona aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba izahatoetra anareo ary mba eo anatrehany tavanareo ny fatorana azy mba tsy anotanareo zay
dia nijanateny lavitra teny ary ny olona fa Mose kosa nanakaiky ny Azipito izay ny toeran'Andriamanitra ary 520 ary hoe avy tamin'i Mose izao no lazainao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita fa tany an-danitra no tenenako taminareo zay dia mitohy amin'izay le lalàna za manomboka eo zay izy vao nomboka nytohina nomeny le lalàna amin'izay mazava hoe zay rova fa noho ny amin'le tahotra ny zanak'Israely dia tsy niditra ntsony ny Andriamanitra ny teny vatana tamy fa Mose amin'izay no niresaka tamin'ny vetrany amin'izay mazava hoe zay ia mazava tsara ambasadorny Aosaly fanazavana zany hoe tambatra anankiray ihany ireo didy folo sy ny lalàna Mose ireo zany anankiray ihany dia mazava ihany koa fa hoe tsy natao hoan'ny hafa firenena moa le araka fanazavana teo aloha ilay didy folo sy ny lalàna Mose dia fantany mipetraka ambasadorny Aosaly sady manitikitika ny hoe raha tsy natao hoan'ny hafa firenena ny didy folo sy ny lalàna Mose inona zany no lalàna hoan'ny hafa firenena ny lalàna hoan'ny hafa firenena dia efa nomena antsika Yahosoa araka ny voalaza ao Misia 42 io vakitsika ity Misia 42:6 ny vakitsika angaminy aloha efa nolazain'ny mpaminany fa misy lalàna ho antsika zany Misia zay zao ampianarin'ny ambasadorny Aosaly ady azy zao Misia 42 ao amin'ny andininy fahenina izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana sy ny tantana ny tananao ary hiaro anao ka nomenao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa dia io zany dia ao andininy fafito ampahiratra ny masony jamba ary amoaka ny mpifatitra hialo ao an-trano maizina ary izay mipetraka ao anatin'ny maizina ao amin'ny maizina hialo ao an-trano famatorana any eto zany dia misy mpamonjy ho avy zany tika zay ary izy ny anome izy lasa ho fanekena ho an'ny olona araka ny voalaza ary ho fanazavana ny jentilisa raha vaketsika tsara eto hoe hiaranao ka hitatana anao hiantso anao tamin'ny famarihana sy izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary ny tantana ny tananao ka hiaro anao ka nomenao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa dia zany le sary ho lasa tonga zany ny fanazavana ny jentilisa ary io le voalaza ny ten'Andriamanitra nikatra Misia 42 hoe misy olona io tonga hitondra an'io ary io zao ampianariko zao Misia 42:1 ary ny 4 rehefa avy eo indro ny mpanompo izay tantanako lay voafidiko tsy atsitraky ny foko napetraka to aminy fanako hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy misy fitsipika ho rehefa any amin'ny jentilisa zany ary voalaza ao amin'ny andininy faefatra fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io andininy faefatra tsy ho reraka nao kivy izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy andry ny lalàna zany hoe any amin'ny nosy ny azahoana io lalàna io dia zao lalàna hitanareo zao io lalàna io nampianariny ambasadorny Aosanareo zay aty ary zay nanaraka an'io lalàna io atandiavaka amin'ny fahotana ary tsy nanota intsony io lalàna io natao hoe lalàna ny Yahosoa le fanekena vaovao ao sika rehefa amaky an'le teny atritsika nahita to hoe fanekena dia vakitsitsika am'izay hoe ty le fanekena vaovao ty raha vakitsika ao amin'ny bokyny Jaona 12 Jaona 12 Jaona 12 49 sy ny 50 zay dia io natao hoe lalàna ny Yahosoa io le rahantsika zao satria zao tsy niteny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy azy eo lazaiko tsy hotoriko zany hoe misy didy zany avy any amin'ray hotoriny Yahosoa ro ambarany Yahosoa ary fantatra izy fa fiainana manak'izay ny didiny zany hoe ty teny nomeny dada Iava ty zany dia didy zay didy nomena anazy zany rova koa zay lazaiko izy dia lazaiko arak'izay nolazaindray tamiko zany eto zany tsika dia mita hoe Yahosoa zany tena manana didy zay atao hoe lalàna ny Yahosoa mazava hoe zay ho an'le fantainao teo dia vaketsika ndray rika hatramin'ny bokyny Korintana voalohany tsy maintsy miverina kely ato anatin'ny baiboly fa satria ato ihany tena ahitana ny teny malaky indrindra dia vaketsika amin'ny bokyny Korintana voalohany toko 2:20 andininy fa 34 zany misy teo izy misy iny andiny 34 misy 36 34 Korintana voalohany 14:34 zany jereo atsika dia avoakantsika ery amin'ny écran ry indray zay teny zay hoe tena misy mihitsy ny didiny Yahosoa Korintana voalohany 14:34 no vakitsika zany rova entoko
ianao zany mijery tsara sady mihaino tsara ny valiny raha mety aminao a ny tompo izy misy didiny tompo zany teneniko zany izy misy tadidinao ty 37 l izy rova Corinthiens voalohany 14:37 Corinthiens voalohany 14:37 ary raha misy manao azo mpaminany no manana fahaizam-pana dia aoko ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny zay soratako aminareo zany hoe didiny tompo io didiny Yehosoa ka misy mihitsy ny didiny Yehosoa ary io didiny Yehosoa io zao arahantsika zao zay zany ny arahan'ny hafa firenena rehetra ohatra hoe amerikanina frantsay ny sinoa ny anglisy ny afrikana rehetra ny aziatika rehetra io didiny Yehosoa io narahana zay ngamba ny zatra azo apetraka amitsika hoe lalànan'ny Yehosoa no arahantsika zany mazava hoe zay rova de zay na tonga le hoe anisan'le hoe ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao de io raha io zany nandatsaka n'io raha io koa Yehosoa ho fanazavana fa latsaka ny fanekena vaovao Matthieu 20 andin'ny filma zany 20 no vaketsika rova Matthieu ny amaranako anazy zany hoe fanekena vaovao any ho an'ny hafa firenena zany Yehosoa io Matthieu film izy teo 26 de manoko andin'ny 26 vaketsika koa manoko andin'ny 26 ary zay ny amaranantsika anazy angambany am'izay valiteny zay rova ity le fanekena ty ary nandatsahana raha le izy ny teny Yehosoa koa zany nandatsahany rahany ary raha mbola ninana izy de nandray mofy Yehosoa ka noho ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de hoy izy raiso fany fa ity ny tenako ary nandray ny kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra de natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ao amaro ho famelan-keloko na ny atao hoe fanekena vaovao io zany le hoe Yehosoa koa nandatsaka ny rany am'le fanekena vaovao zany hoe misy fanekena roa samy nandatsana raha eto zany a de ny fanekena didifolo nandatsana ranomby hitatsika teo ary ny fanekena vaovao ny raha nandatsana ny rany Yehosoa misy raha roa samy hafa reo zany dikazay fanekena roa samy hafa ary zay le hoe hoany zanak'Israely a de le nandatsana ranomby nomena anazy de ny didifolo sy lalàna Mose le ho an'ny hafa firenena kosany a de ny rahan'ny Yehosoa nomena azy a de lalànan'ny Yehosoa raha misy mampitambatra an'io zany a de mampifangaro ny rahan'ny Yehosoa amin'ny ranomby a zava-dozy zany tsy azo atao mampitambatra an'io a fanekena samy manana ny azy a tahaka ny hoe lalam-panorenana ina moa filazandreny amin'ny teny frantsay constitution loi constitutionnelle tsy azo atao mampifangaro ny loi constitutionnelle ny frantsay tsy azonao fangaro amin'ny loi constitutionnelle ny japonais ohatran'izay izy io ka rehefa ny Israel de ny Israel rehefa ny Yehosoa de ny Yehosoa ho any efa firenena mazava hoe zay fanazavana zay rova tena mazava tsara mba zataony Yehosoa fa fantanina kely farany angamba ny farany kely izy hoe raha ohatra raha zany ka hoe natokana ho an'ny Israeliana zany de fosila Mose ho an'ny hafa firenena ny lalàna Yehosoa manahoana zany Israeliana hoe mitandrina ny lalàna Yehosoa iny koa sa hoe ampy anazy le didy fosila Mose sa izy zany fantanina kika farany koa ny zanak'Israely raha teo vonjena de miala mididy fosy lalàna Mose ary makany amin'ny Yehosoa zay satria zany ny lalàna Mose de natokana ho any zanak'Israely rery ihany fa rehefa iaraka amin'ny Yehosoa izy a de manaraka ny Yehosoa ary mitandrina lalànan'ny Yehosoa fa raha vao zany de tsy mety satria ao anatin'io didy folo io mbola jerevantsika tokoa mampiady ny jios sy ny jentilisa io ka raha vao mampiady ny jios sy ny jentilisa de tsy afaka mifanaraka mihitsy ary zay moa lesona atsika manaraka rova hoe rava ny didy fosy lalàna Mose de naninona rahantsika amlesona manaraka fa zay olona ato Israela zany teo vonjena de manatona ny Yehosoa ary tsy mitandrina didy folo tsony satria tsy mety le izy le didy mihitsy izy zany tena tsy mety mifanaraka mihitsy ary zay moa le lesona manaraka hoe rava io didy folo io lesona atsika amin'ny manaraka efa azonao olona sady afaka fotoana foy mazava hoe zay ho azy teo vonjena zany ny zanak'Israely de manatona ny Yehosoa fa ao amin'ny Yehosoa rery izy zay vao voavontsy manaraka lalàna Yehosoa manaraka lalànan'ny Yehosoa de misy lalàn'ny Yehosoa ao mazava hoe zay tena mazava be feno fanazavana mba zateny Yehosoa makasika ny loha hevitra anankiray iny de mirahaso atsika raha samy teny Yehosoa zany a de ndao tsika hivavaka marana zay fotoana izay ary sotra betsaka dada mahala iava ny amin'ny teny zay nomenao ny fampianarana zay nomenao ny fanazavana rehetra zay nomenao avy any aminao daholo ny teny ary avy any aminao ny fanazavana
saotra apetraka dada malay avasiosoa ny angatany zay adiady mba fanamary no vonjehina noho ny amin'izao fampianarana izao ary tena tonga ny fiainana mandrakizay zetra maniry noho ny amin'ny fampianaranao atao vitan'izay voalahatra rehetra ny tenin'izay adiady alay avao atao vitan'izay voalahatra ny fiainana mandrakizay izao fampianarana tsara sato marina ary tena fiainana mandrakizay zao onjeo ny olona fefa migadona ny farany fa kely sisa aminaranao Jehosoa anaovana ny vakoka sy ny tendretra saotra apetraka Jehosoa malala halleloia amen dia zay ara ny namarantsika ny fotoana fa dia miraso antsika samy tena soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray dia no matao hoe aza ia dia mametraka velomany ambasador Jehosoa ihany koa ny tenako mametraka veloma ho antsika rehetra ampijery sy mpiaino ny tokantranony veloma tompoko